Efa resaka an'izay olany fananantany izay ihany tsika dia saika manerana nosy ahitana ity tranga ity avokoa. Ny faharovitan'ny boky no tena isan'ny mitarika ny ady tany tahaka ity ny tranga tetsy Soavimasoandro ity izay mampifanolana ny milaza ho tompon'ny tany sy ireo mitonona ho mpandova. Ny ampahan'ny taratasy tany eny amin'ireo birao fanoratana ny raharay fanaovan'ny samy malagasy no efa rovitra noho ny fahanteran'ny taratasy sy ny fahailany. Isan'ny miteraka olana eo amin'ny resaka fananantany sy ny fikarakarana taratasy anefa izany. Ho an'ireto olona ireto dia resaka faharovitan'ny boky no olan'izy ireo. Mpandova izy ireo ary efa zanaka faefatra amin'ny mpandova. Saingy amin'izao fotoana izao dia nisy ny olona milaza ho tompon'ny tany izay lovain'izy ireo ka namaritra ny tany amina vahiny. Ny tanimbary eny Soavimasoandro mirefy 70 hektara eo no efa lasan'ireto vahiny ireto. Tena mahatonga anay eto zany zao dia ohatrany hoe mitady ny tena marina zany zay mikariko ny zava-marina mihitsy tena mety misy marina fa zany hoe boky rovitra zany satria araka le niteneniny teo mantsy dia ohatrany hoe efa nampiasaina foana no testament io zany amin'ny fotoana ilana azy zany amin'izao fotoana izao tsisy le izy dia eo mahatonga saina anay satria zao mantsy rehefa tsisy mantsy le boky le misy an'le testament anao dia raha zay ny olona fa manao osika aloha rehefa manao zavatra dia ararotin'ny olona zany le tsy hoe tsy mahoan'le bokinao anaovan'olona zavatra dia izay zany mahatonga anay teny ikariko any hoe ahoana ny famarinana an'le resaka hoe misy marina hoe zany boky rovitra zany sao nisy nanafina be le boky. Tsikaritra tokoa nandritra ny fandalovana tao amin'ity birao tetsy amin'ny bain douche ity fa efa tonta na ny fitaovana ampiasaina ny solosaina izay simba amin'izao fotoana izao na ireo taratasy izay efa ela tokoa ary efa betsaka no rovitra. Ho an'ireo manana taratasy rovitra dia mangataka didy ahafahana mandika indray mandeha ilay boky ka ny mpitsara no mamoaka izany didy izany. Marina fa betsaka ny boky izay efa tranainy misy ny rovitra ary misy koa moa ny fotoana zany izay nisy namindrana ny archive zany fa tsy hoe teto foana ny archive dia teto dia mety isy ihany ny zavatra mety tsy ho hita tamin'izany fotoana zany. Ny olana zany amin'izao fotoana izao dia misy miteny hoe manana boky rovitra izy ka rehefa tonga eto aminay zany tonga eto izy dia mangataka akta anankiray jerevanay ny eo amin'ny boky eo amin'ny archive anay rehefa hitanay ny eo amin'ny archive ka sanatria rovitra ny boky dia miteny amin'ny olona zany zay hoe rovitra ny boky ka tsy afaka manome an'ity akta ity zay. Paikady avy amin'ny fitondram-panjakany fotony no ahafahana manavoatanteraka ny fomba fiasa eny amin'ny birao fanoratana ny raharaha ivanaovan'ny samy malagasy. Ny farahan'ny asa amin'ny toetrandro sy ny teknôlôjia ahafahana mandika ireo fitehirizana amin'ny taratasy izay avadika ao anaty solosaina ireo no vahaolana. Ho an'ireo manao taratasy na ny akta ihany koa dia tokony manana original roa tahiry any an-trano ahafahana manamarina raha sanatria misy ny faharovitan'ny boky mpanjakana.